Mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Falmerabantsika tsirairay avindray tratra ity fianarana lesona ho an'ny lehibe ity amin'ity anio ity misaotra an'Andriamanitra trano isika fa mbola afaka mandray an'izany ary raiso tombontsoa lehibe ho anao ny fandraisana ny ten'Andriamanitra mba ahafahanao mandeha ampahamarinana ary koa manovo hery ao anatin'izany. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio dia efa afaka tsika. Ry Tompoandriamanitra eo mbola velom-pisaoranao izay fa mbola afaka mandray ny teninao anio. Misaotra anao ihany koa izay mbola miahy anay. Misaotra manaiky ihany koa handray anay na dia tsy mendrika izay mangataka aminao mba amboarinay mandrakariva ny tsirairay avy ary koa mbola zava-mahasoa ao anatinay sy ny fiainanay. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe ny fiangonana tempolo masina. Fiangonana tempolo masina. Amaky isika ny Efesiana toko 2:1-12 ka hatramin'ny 2:20. Io no voaboasina androany manasanao ary ianaraka izany. Toy izao vaky ny teny aminaran'i Jesosy. Koa tsaro fa iny ianareo izay jentilisa araka ny nofo ka nolazain'ny voafora ny tanana teo amin'ny nofo hoe tsy voafora, eny tsaro fa tamin'izany andro izany dia tsy nanana ny Kristy ianareo fa olon-ko azy tamin'ny fanjakan'i Israely ary vahiny tamin'ireo fanekem-pikasana, tamin'ireo teny fikasana ka tsy nanana fanantenana sady tsy nanana Andriamanitra teo amin'izao tontolo izao. Fa ankehitriny kosa eo amin'ny Kristy Jesosy ianareo izay lavitra fahiny dia efa napakaikehan'ny rany Kristy fa izy no fihavanantsika izay nahiray antsika rotota ka nandrava ny hevitry ny fisarahana. Ka tao amin'ny nofo no nandravan'ny fandrafiana dia ny lalàna nisy ny didy natao tandremana mba hanakambanana antsika rotota ao amin'ny tenany olom-baovao iray ka hanaovany fihavanana ary hampihavana antsika rotota ho tena iray amin'Andriamanitra noho ny hazo fijaliana izay namonoany ny fandrafiana ary tonga izy ka nitory teny soa mafaly milaza fihavanana taminareo izay lavitry ny fihavanana tamin'ny akaiky koa fa izy no ananantsika rotota fanantonana amin'ny fanahy iray ho any amin'iray. Koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa tompon-tany mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankonan'Andriamanitra natsangana teo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany ary Kristy Jesosy ny fehezoro indrindra. Ao aminy no irafetan'ny rafitra rehetra mitombo tsara ho tempolo masina ao amin'ny tompo ary ao aminy no miaraka orina koa ianareo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Amen. Raha verina dinina ny Efesiana toko 2 izay nivakitsika iny dia tsaroantsika fa ny 9-10 dia nampianatra fa miaina ampiraisan-kina amin'ny Jesosy isika ary 9-12 kosa dia mampianatra fa miaina ampiraisan-kina amin'ny hafa koa isika manisan'ny fiangonana antsika. Fahafatesan'i Jesosy dia sady nanome antsika tombontsoa midina, izany hoe nalamina ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ihany koa no maridrano zany hoe no hamafisina ny fifandraisantsika amin'ny hafa. Noravan'i Jesosy tamin'ny alalan'ny hazo fijaliana avokoa izay rehetra nampisaraka ny mpino jentilisa tamin'ny Jiosy.
ka anatin'izany ny fampiasana ny lalàna tsy araky ny tokony ho izy ka antarana ny antsana zay mampisaraka. Nisy zavatra nahoran Jesosy koa nefa de tempolo mahagaga sy vaovao izay mpino no mandrafitra an'izany. Ireo jentilisa izay tsy nahazo nanao fanapaom-pivavahana teo amin'ny toerana masin'ny tempolo fahiny de mitambatra amin'ny jiosy ankehitriny ho tempolo vaovao manjaro. Isan'ny fiangonan'Andriamanitra avokoa isika rehetra. Hoy izy hoe tempolo masina ao amin'ny tompo ianareo, ary manana tombontsoa iaina ampiraisan-kina miaraka amin'ny Jesosy sy ireo rahalahy sy anabavy, anadahy sy rahavavy eo amin'ny Kristy isika. Hoariny Paoly amin'ny tempoly ny membre ny fiangonana ho fanehoana amin'ny fomba miavaka ny fandraisana tanteraka ny jentilisa ho ao anatin'ny fiangonana. Raha tsy navoaka tsy nahazo ny vavaka teo amin'ny kianjan'ny Israely tao amin'ny tempoly izy ireo fahiny, ankehitriny kosa de tsy vitany mahazo miditra ao izy ireo fa tonga singa zay mandrafitra ny tempolo vaovao mihitsy azy, zany antsoina hoe fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Mampiasa ny sarany ohatra momba ny tempolo ireo mpanoratra ny testameta vaovao mba hanehoany ny fahamasinan'ny fiangonana, ny anjara asan'Andriamanitra amin'ny fanorenana sy ny fampandrosoana ny fiangonana ary ny firaisan-kinan'ny mpino eo anivon'ny fiangonana. Voambolana fampiasa amin'ny vatana no ampiasaina eo anivon'ny fanoharana izay ilazana ny tempolo hoe mitombo tsara, ary matetika songadina ny fomba fanorenana zany, ary ao aminy no miara orina koa ianareo izy. Tsy sary tsy mihetsika no hanehoana ny fiangonana, fa ny fiangonana dia afaka milaza tsara ny tenany ho tempolin'Andriamanitra velona. Ary tokony iravoravoantsika tokoa zany satria isika ihany koa dia natsoina handrafitra an'izany fiangonan'Andriamanitra izany. Isika mihitsy ilay fiangonan'Andriamanitra ary miasa ao anatintsika mba hamonjena ny hafa ny tompo, ahatonga ny hafa ihany koa mba andova ny fanjakana ary amin'ny fomba manokana ahafahana mampita an'izany famindram-po sy fitiavana ary ihany koa ny fitahiny eo amin'ny hafa. Dia mba ho tsapanao tokoa ny izany ary koa hitoetra ao mandrakariva ao aminao ny fanahin'Andriamanitra, aza raisina ho tsinotsinona ny fandraisana an'izany fa raisy mandrakariva ho zava-dehibe ao aminao ny toeran'ny Kristy ao anatinao. Amen. Rainay masina tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany tenao izany amin'ity anio ity. Misaotra anao ihany koa mampatsiahy mandrakariva fa olom-boafidinao tokoa izahay, ary ianao le fanandrava an'ilay efitra mampisaraka anay amin'ny hafa fa naravinao ray tokoa izay ao aminay. Ampianaro izahay ho tia ireo fahavalonay ary tsy hanao tsinotsinona an'ireo madinika ao fa handray an-tanana azy ireny, ka ireo izay napetraka ao eo ambany fitantananay any dia hoentinay hanasoavana ny hafa hatrany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.